Rehefa eto amin'ny efitrano fitenenana amin'izao fotoana izao eto amin'ny fandarana Okazava ny solombavam-bahoaka Rantanirina Lalao izay fantatritsika loatra amin'ny hoe député Nina. Izy dia solombavam-bahoaka tao Mahajanga voalohany ary voafidim-bahoaka tamin'ny alalan'ny Mapara. Miarabanao aloha ramatoa solombavam-bahoaka. Miarabanao Mamy Patrick. Miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka. Arabaiko manokana ny vahoaka Mahajanga salama tsika jiaby karakory ma. Ela mihitsy tsy nahitana anao zay zao indray ianao vao tonga teto ary rehefa fantatry ny maro rehefa ianao no miteny dia tena hoe ao anatin'ilay hoe misy ny fotoana hitenenana dia tena hoe miteny ary misy ny fotoana anginana dia nangina. Ramatoa solombavam-bahoaka goavana loatra ny vaovao nisy tamin'ny nahazo anao sy ny ankohonana ary ny tany mitokantranonao vao fakomaly alina zay adivaraina ny zavatra nisy tonga dia potseritsika avy hatrany hoe voalaza ianao fa mitahiry milisy dia nisy andian'olona miaraka amin'ny saritava miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana ny zavatra nisy rehefa nitombo ny vaovao ary namarinina hatrany hatrany dia raha ny tokony ho izy ianareo tokony mitory indray dia nisy an'ireo zanaka ankizy tao atokantrano naratra voavono izy ireo indray no lasa voahidy eny amin'ny fonja amin'izao fotoana izao hoe nampidirina ponja vonjomaiky. Ny polisy koa nefa etsy an-dàlana milaza fa hoe anao fanadihadiana amin'izany polisy izany fa tsy naniraka tsy nisy polisy nirahana. Ahoana marina ny tena zavatra misy ramatoa solombavam-bahoaka hoe mitombona avy hoe mitahiry milisy ianao sy ny toe-javatra rehetrarehetra. Misy koa mandeha vaovao ny hoe tsisy taratasy fahazoan-dalana hisavan'ny trano sy ny karazany. Eo ianao anazava ary ho vavolombelona tanteraka ny zava-misy tompoko. Eto aloha dia manome fialantsiny ho an'ireo polisy zay tsy manao azy. Voalohany indrindra dia fa miteny mialatsiny satria après n'izao fialatsiniko zao dia hanome tsiny tanteraka ny polisy. Mampalahelo dia mampalahelo ny zava-misy eto Madagasikara satria inona ny antony? Ilay misy ohatra hoe itsikitsika atao hoe andihizana manjary papango mipoaka zanak'akoho. Ilay atao hoe atao hiaro ny vahoaka sy ny fananany manjary mandroba mampiroro ny vahoaka sy mangalatra ny fananany. Dikan'izany zao mialatsiny aminareo polisy izay eny amin'ny lalana satria za matetika rehefa sakanan'ny polisy dia mijanona fa za zao matahotra raha ho sakanan'ny polisy eny an-dalana satria matahotra hoe horavana indray ny poketra ngamba ao anatiny no dia hianakana ry zareo dia avy eo andrava ny poketra ao anatin'ny tomobila indray. Ka dia eto zany dia hozaka hoe mialatsiny. Nisy tokoa ny fandrobana nataon'ireo polisy ireo za aloha mbola tsy hijery hoe manahoana sy manahoana fa ho tantaraiko eto zava-misy mamelana anao Patrika satria be dia be le vahoaka manontany sy ny manometsiny indraindray fa io ndraika raha ambarako raha mahazo ombo-joby mahazo ombo malandy. Ka izay indrindra le hoe Okazava madame solombavam-bahoaka. Ka zay ny mahatonga anahy mbola veriko ohatra anay hoe raha mahazo ombo-joby mahazo ombo malandy. Ça veut dire androany zany idiran'ireo polisy ireo nova nierisetra fa mety torinao amaray na afaka amaray. Zay zany le izy. Ka zao zavatra teneno koa mamelana ray tantara fohifohy ny zava-nisy. Za moa alohany nanao politika za mpanakanto mpihira ary manana sono complet, manana studio d'enregistrement, manana studio de répétition, manana trano zany za eto Antananarivo anankiroa, ny anankiray ipetrahan'ireo sonoko ireo sy ipetrahan'ny studio étage izy io ary ny ao ambany dia ipetrahana olona avy any Majunga ka tonga eto
tsy manana vola hipetraka any amin'ny hôtely na manam-bola fa mba te hiaraka iaina amin'ny député de mipetraka amin'ireo trano reo miteny fotsiny madame député ho tonga zahay de matory any gratuit misakafo gratuit fandraisa mbahiny zany io trano ary ipetrahany zanako sy ireo zanako taizako tsy nateraka ny kipoko ihany natao hoe zanaka fa zay miantso mamana sy miantso ray aman-dreny ana de zanako indrindra za zao politiquement ray aman-dreny ara-politika dia mama ny vahoaka jiaby manerana Madagasikara. Misy zaza mipetraka amin'ireo tranondreo ary za koa manana toerana eto restaurant tsotsotra tsy hoe luxe fa tsotsotra ary zay te hiala voly misy karaoké ao de mandeha amin'ny toerana io koa ary manana olona za personnelako mipetraka koa tsy manambady tena meko safidy zay tianareo na andeha nofa trano nareo na hipetraka amina fa misy trano malalaka ao afaka mipetraka ao nareo am'izay ny volanareo mba atao argent de poche angoninareo mba hividiananareo zavatra mba hainy ray aman-dreninareo nareo hoe rehefa mody any Majunga nandeha niasa Tananarivo niasa amin'ny madame député de mba misy voandalana hoentinareo amin'ny fianakaviana zay nametrako andreo zazareo ary reo zazareo no nataon'ny polisy hoe milisy ary reo zazareo no lazaina fa hoe ametrahako basy satria menatra re polisy reo am'izao fotoana zao de nahodina ndray satria rehefa za zany tamin'ny telo maraina tamin'ny talata de niantso raly akizy sy zay manana telefona manana telefona zany io akizy io iny telefona sisa tsy lasa andrzareo satria nanontaniko le zaza ary naninona ny telefona anao tsy lasa de nipetrahako ty ozy rehefa zay nasena nandohalika iny de napetrako ambany ty ozy madame député nipetrahako tamin'ny telo maraina niantsona io zaza io tamin'ny telefona zay ato madame député ozy izy iny tafian'ny polisy ahoana hoa aiza ato trano fa nareo taiza zay matory de misy polisy nandondona de lasany tononondrareo le anarany akizy efatra voasambotra fa maratra be reo any ka noeton'ny polisy aiza hoa any amin'ny polisy aiza aza vao aminao hoe aiza tsy fantatra anay fa polisy manao tenue civile reo telo de manao kagolina misy folo mahery le tsy kagolina manko filazandrareo anazy fa satroka ba misy rovotra iny ozy reo boko masondreo foana andreo miboaka de mitondra basy kalakiny dozany za marina fe zavatra teneninareo zany malako izy fandana vonjeo reo fa mety vonondreo reo zay lasa zany andray tomobile nandeha tao amin'ny polisy amin'ny 7e de tonga tao amin'ny polisy za de nanontany misy zanako noentinareo aty zaza aminakar eo tsisy zany aty madame député ary zay ozy reo manao patrouille any calme be any sady nareo ozy tsy miasa androany huit zay hoa tsy miasa de marina ve zany madame député andraso hoe telefonieko izy marina hoa zany sady tafitoany hoe malako afa vinondro zareo le zanako any satria mamango mihitsy ondreo fa tsy fantatra hoe inona ny antony de ny telefona le inspecteur atao isorako anazy de telefoneo eto nga hoa aiza ny toerana hitondrana olona voasambotra rehefa voasambotra ohatran'io raha tsy ato ozy izy de sao de any amin'ny centrale ozy izy telefone malako milela paladianao za telefone malako sao de any amin'ny centrale reo voatazonany aloha tsy mampaninona ana mila mazava hoe inona ny antony fa le tsika sina tanana andreo zazareo zay fotsiny nytiako anaovana intervention ny telefonena tany amin'ny polisy rehefa ny telefonena tany amin'ny polisy de tany amin'ny centrale de nanontaniana hoe misy zaza efatra ve voatazonany de namaly tany amin'ny centrale hoe tsisy an'izany ato maty ho aza ty telefone hoa malaky sao de aiza koa mety azahoana azy satria hoa za zao raha andeha tsy fantatra hoe aiza ny direction andehanako de ny telefonenandreo mandeha de namaly ihany ndreo hoe misy de niteny le inspecteur zany hoe zanaka ny député izy io izy ary député namana eto ary namana anay miara-miasa mba misy fanampiana ataony anay rehefa misy zavatra angatanay any aminazy ho fanampiana de fa aiza io de namaly amindray le tao amin'ny centrale hoe ato le izy za zany sekande de ozy inspecteur hoe calme alohanao madame député ary telefoneo amasoko ary hoe azaka siana tanana tsony reo zazareo fa zanaka amin'ny madame député de ny telefonena hoe zao ranga mba jereo sao de maltraité reo zazareo fa zanaka ny député fa député ho avy any de nitendry zareo hoe nara-pitso maraina ary madame député tonga any fa mbola mitelo maraina zao
de assurenao ve oa monsieur l'inspecteur fa tsika sindry zareo tanana tsony fa maratra mafy any eo any ho azy zanako reo any de niteny l'inspecteur matokisanao madame député fandana aloha mody matory zaho andeha ody za tsy tafatory tsony fa ody angamba ipetrapetraka za mandrapatonga am firy oa zany afaka mandeha any na mfito ary anao madame député mandeha any de tsy maninona fa alohany anao andeha aloha de mandalova ty anao de amandalova ty aminay aty aloha anao de zay anao vao mandeha amin'ny enina sasany za efa tonga tany de tonga tany de ahoana oa monsieur l'inspecteur tsisy maty ve ho azy zanako reo matokisa anao madame député fa tsisy maninona bon zao ary izy oa avy aleo za tonga de andeha ho any amin'ny centrale de nandeha tany amin'ny centrale za rehefa tonga tao amin'ny centrale za de hoe misy fivorina be efa azony embouteillage efa mivaly mahery vao tonga tonga any de misy fivorina be ozy izy zareo madame député ato ka zaho mitady any commissaire de zao c'est police hitako misy zaza efatra zao maratra mafy zareo aty ka zaho miangavy hoe karakory teneno azy zao de mbola kasindry zareo tanana oa teneno madame député fa ao de rehefa aveo efa elaela mihitsy voivoray misy hoe commissaire hoe Pirzady zay ny anarany mialatsiny am'le izy le olona aloha fa tsy de mahazatra ana le anarana ndraindray mety tsy diso mifanonako an'le anarana hoe commissaire Pirzady de farany zany nyraisin'le commissaire io nandondona de manaja anao andriamatoa commissaire oa zaho député ny Majunga aiko anao ozy izy satria amiko am Facebook mialatsiny oa fa betsaka n'olona namanao tsy voadiniko ako daholo na iza fa mafinaritra oa ny de toute façon mon ami nataoko azy mihitsy izy de toute façon mon ami tsy zay ny diako ty fa misy zanako voatazona ato zaho am'le lapaladianao avoay reo zanako reo aloha hoentiko any amin'ny dokotera ho tsabona de inona le faute nataon'ireo zazareo ary satria mahagaga ana azo atao angaho mandeha miditra efa miova angany lalàna miditra any amin'ny trano manao perquisition fa inona le antony io Pirzady io mihitsy ny teny hoe ianao lazaindry zareo fa mitaiza milisy manao formation na milisy de aveo misy basy ony ao aminao de tratra aveo le basy tsy zavatra tratrandry zareo tao fa misy antsy zay dozako hoe misy lakoziny ao aminao rariny raha misy antsy fanapana hena hoe antso somary lavalava ka ny antso misy karazany be debe misy fanapana mofo misy fanapana hena misy finanana ambony latabatra ka maro ny antso ao amiko ao de me izy de hoe iza ho any milaza fa hoe misy milisy ao amina de hoe misy godorony ambany matory ambany ny sasany marina monsieur le commissaire matory ambany ny sasany satria za tsy mpanao bois de rose ka voavidy fandrina be debe ho an'olona tezako ato fa misy efitra manankiray ao malalaka misy efitra sasany misy fandrina misy kodoro fampitaingina rehefa maromaro n'olona matory ao de avelatra ambany fa raha za manao bois de rose za de voavidiko fandrina marobe alahatrako ao amin'ny chambre io de mele commissaire fa zavatra teneniko aminao ny tsy fananako marina député fa ny tsy fananako tsy azo anendrikendrenana hoe manao milisy manana basy sy ny karazany fa zavatra isorako an'Andriamanitra aloha monsieur le commissaire nilaza nareo hoe tsisy basy tao zay de fa inona zany hoany hitazonana andreo zazareo noho le antsy zay ve de nandratra police le antenne civile angao anisy police naratra de hoe antenne civile ka antenne civile mialatsiny kosa zao monsieur le commissaire fa raha anao zao araka za hitanao amin'ny lalana ery Analakely zay ny ohatra nylazaiko tao ka antenne civile anao ka mikasy tanana anazy avevavy ty mialatsiny aminao monsieur le commissaire fa za mamaly ary miaro ny tenako ary marary inona nikasinao tanana ana mamaly anao za ary hogadrana koa za am'izay fotoana zay satria marary ve za monsieur le commissaire anao antenne civile ary fanontaniana apetrako aminao monsieur le commissaire raha isambotra nareo za nareo amin'ny teny maramila dia mikasy tanana ve maninona raha hoentina moramora le olona de hoentina ty de ataony ankety jerena rabeloko le olona ampiasana ny lalàna hoe inona ny lalàna tokony natao anazy bon amin'ny maha olombelona monsieur le commissaire aiza le polosy maratra ho tsaboko vidiko ny fanafodiny na ohatrinona avoay le polisy maratra de hoe
aiza hoa izy lasanody ary zavatra teneniko aminao monsieur le commissaire maninona ny nangalariny zareo ny entana atao aminahy satria nahazo antso aza io natsony ny ankizy ao an-trano lasa daholo ny portable ary le ankizy rehefa nareo tonga tao de niteny alohany mbola tsisy fikasitanana aloha hoe iantsony madame député zay alohan'ny savanareo ny trano de zay ny nahatonga anareo namono andreo zazareo ary rariny maninona hoara-mipasena anahy tam'le izy ary hoe ato am'tranonao zay madame député tongavanao fanao fisavana zahay daroko ny navaly andreo zazareo ka eto andreo matoa commissaire dia manameloka ny herisetra ataonareo amin'ny vahoaka ataoko hoe nareo za satria nareo ny naniraka andreo olona reo andeha any an-tranoko ary tsy manana droit miditra any amin'ny 2 maraina siska amin'ny 3 maraina de niteny izy hoe diso aloha izy n'oloko doniolo fa io izy tsy maramilako fa polisy io ary zao nataoko ary so de olona misandoka ho polisy de ozy izy tena polisy io madame député ozy fa ohatrany hoe polisy any an-tany mora fa andrazy ohatrany hoe sagy sa ohatrany hoe ino de zao nataoko monsieur le commissaire miangavy anao za avoay le polisy maratra de ataoviny ankety diso za raha ohatra ifona ve am'le olonao satria naratra izy satria ho amin'ny lalàna milaza zay hoe rehefa maratra mandratra olona anao de diso de mifona za am'le lapaladia aminareo eto diso ary ny zanako nefa kosa ho za rariny le zaza raha mamaly satria anao ve anteny civil de za ve tsy ary ny tenako tsy ary ny tenako ve za amaly marary malany ary le olona o tsy olona clé maina fa mba olona babokony any izy de ahoana moa izy daroanao fotsiny eo de iandry anao zany amin'ny daroka ataonao tena maly izy hoe bon zao ny zavatra angaviko aminao monsieur le commissaire avoay le zanako reo hoentiko any amin'ny dokotera tsaboko de hoentiko miaraka am'ireo maratra reo le maratra anareo ho tsaboko de manina hoa raha tsonao telefona de nitaditady telefona teo izy nitaditady telefona de mba tsoa izy hoe tongato madame député andeha hitondra anareo ho tsabona ary mifona madame député anao arrangement noho ny le zanany nandratra raha zay amin'ny maha-olombelona ho azay fa raha amin'ny lalàna tsy manana lalàna nareo amin'ny 2 maraina miditra any amin'ny tranoko manao perquisition andratra ny zanako de za zao ozy izy mbola sahirana mivory zay fa mivery ka manina hoara-mba voakanao le olona alohany anao ivory hoentiko any amin'ny dokotera tsy nanaiky io commissaire io fa hoe miverenanao amin'ny 3 bon eny aroa niverina za à 3 heures mbola miangavy teo monsieur le commissaire hoa miangavy anao za avoay reo zanako rehefa maratra mafy eny hoa misy polisy miteny amina hoe maratra reo ao ny hoa misy polisy avy Majunga fa tsy afa manoatra zany reo olona reo andraso hoe madame député bon rehefa tsy amoaka renao de iantso mpanao gazety hoe misy zanako maratra ao za tsy miteny hoe avoay ataoviny anketinareo fa hoentiko any amin'ny dokotera aloha le olona aza manao an'izany anao madame député fa andraso ary fa avoaka lasa anao midina madame député de mandana anao amin'ny sisinerie de jereo reo zazareo nidina narako le baikony rehefa tonga tary za hoa ny rany izy moa anarany chefinareo ambony ao iny tsy haiko manomboka mipeo izy zay fa tsy tadidiko tsy haiko pi zay fotsiny nataoko fa avoay hono le olona reto fa misy za tsisy an'izany atozy izy ireo nitabataba baka za tambany tao manina hoa za rebirebenareo ohatran'izao le lehibenareo ambony miteny hoe ato reo olona reo nareo ato ambany rey miteny hoe tsy ato reo olona reo de andao izy le polisy raika zay anao izy ireo aza mitabataba fa tsy assemblée nationale lato tsy assemblée nationale lato fa za manana droit satria efa miopefo ny zavatra ataonareo tsy vita n'olona ny ratranareo tany an-tranoko mbola tsy avelanareo jereko napiakapeo mialatsiny namendreo ana le olona anankiray hoe andao ary miaraka amity de miaraka aminandray le polisy anankiray betsaka moa le polisy fantatra ny tenao satria ny tena tsy manao ratsy de izy le polisy hoe madame député tsy rary nozy izy fa zay tsy afa manoatra ary fantatra anay ozy izy olona io fa olona mpigafy i olona io izy rehefa miditra any amin'ny toerana fisotrona misy io tsy mandoa addition n'olona olona mpigafy reo olona niaraka tamindreo reo de zao nataoko hoe bon ny anakalo mbola tsy any fa ny ana mila avoaka fotsiny le olona marariko tsaboko de tonga tao amin'le commissaire Pizade de niteny le olona ahoana monsieur le commissaire ho za karaha hoe mbola tsy aboaka andreo koa le olo
fa nataoko teny masenga satria malaky aminaka karaha hoe mbo tsy aboakandreo le olo ao izy le monsieur le commissaire aboay izy avy baika avy aminao monsieur le commissaire aboay naboaka ela famohana lakile io satria na ela azy maratra reo oloko reo tsy tiandrareo ho hitako de farany voaka ihany le olona latsaka ranomasoko nahitandreo olona reo de ndao ana rehefa hoetiko dokotera fa alohantsika andeha ho any amin'ny dokotera hoa andao jerentsika le commissaire anareo mba atoroko anazy de nanao engagement za nanoratra iza rantanirina lalao député élu à Majunga dit nina dia manaiky marina fa hitondra an'ireto oloko reto hoentina any amin'ny dokotera ka rehefa averiko eto izy reto rehefa avy any amin'ny dokotera raha misy ny tsy fahatongavany eto de za ny tomponantoka zay ny taratasy nataoko de soniaviko mandra-pavitany enquête rehefa vitany natao zay zavatra zay nanontany niverinandre mandeha nandeha tao am'le polisy monsieur le commissaire aiza hoa le polisy maratra tsy mipotra nomeny numéro zay za tsy mety io numéro io de tsy miasa io numéro io de tsy miasa zay foana anatin'le numéro de noetiko le zaza noetiko natany amin'ny dokotera satria misy mandora tsy afaka mitodika fa maninona nga ho anao karaha misy raha mivoaka mandora za madame député vo miaina za de mandora fa naninona nga ho an zavatra nahazo anareo tsy vitan'izay nidaroana ny vody basy sy ny karazany zay le miteny hoe andao fa hoentinany tsisy an'izany basy zany ato zay forcendreo zay amoaka basy aiza basy avoakanay tsisy an'izany basy zany ato faran'izay ozy noetindreo ka ina ho amin'ny tena mampandoranao io inona le zavatra nataony sasany misy raha mandry baso sasany tanany sasany tsy afaka mihetsika ny tony masoarany sasany ohatrany latsaka toanana toanana amin'ny tanana ohatran'izao zay mandeha any amin'ny dokotera de ho zany za hoe aozy izy za bon fa ina hoa tena mampandoranao io ny tanany raika nitsahana ran'zay sa tsy haiko nitsahany tapaka ny ankikeliny anankiray azoko avoaka ny sary afaka avoaka ny sary efa mikirazorazo kely ny tanany azoko avoaka ny sariny zany de fa ahoana fa taiza hoa ny tenana amin'ondreo mamango foanareo de ina hoa le mampandoranao rehefa zay ozy nampidirina anatin'ny tomobila iny de bataindreo le seza vy iny de ataingina amboniny tendako amin'ny lamosiko de eo reo mipetraka de manafo reto izy izy kely aina le manafo zany manko hoe le ahoana tsy haiko fiteny an'izany aty amin'ny Tananarivo reto manafo reto kely aina ozy izy de za maventivento ozy izy ny lohako ozy ampiakariko mafy be de za ozy manao an'izao am'izay tsy voatsindro manafo reto ozy izy zay ozy mahatonga ana de ny tena mahatonga anaka voatra an'izao izy rehefa mandeha amin'ny lalana ratsy ozy izy satria zay ozy naterindreo tery amin'ny intérieur de nohony zay le maratra be ozy de namaly le polisy teo hoe zay tsy afaka mandray andreo de ve zay noetindry zareo ozy de tonga talolo tany zay ozy amin'ny maizimaizina zay namoaka rano zay reo ozy izy de hoe sasao am'ty tarenareo le ratra rehetrarehetra zany le raha satria zay seka tsy ho raisiny tao amin'ny centrale kozy izy le zay maratra de andana aloha tsabonareo voaterinareo aty de mifafana amin'ny rano zay zay ozy ambadika ao de zay vo nampidirina ato zany ve de rariny famonona zany ve natao hoe hiariny vahoaka sy ny fananany ary aiza ho amin'ny portable anina hoa za tsy natsonareo tamin'ny portable anao hay portable anakany madame député tam'izay hiditra vavady teto ny karomy laolo zay amin'ny posiko boko misy vola 100 000 zay tanaty posiko loatsindreo any koa madame député sady mpangary posy zany reo polisy reo mpanendaka miditra amin'ny tranon'olona amin'ny forcé zany ve natao hoe aiza zao fitondrana zao ny ana aloha zavatra teleniko de zao tsy voafeny fitondrana am'izao fotoana zao tsony na ny miaramila na ny gendarme na ny polisy tokony ametra-pialana ny filoha-pirenena am'izao fotoana zao satria ny fandripahalemana mihitsy ny firenena tsisy fandripahalemana tompoko tsy vitan'ny sosialim-bahoaka tsy voakarakara ny fandripahalemana ny insécurité complice sady mpangary posy averiko zany na faly na tsy faly ny polisy tonga tao amiko mpanendaka mpandroba mpangary posy mpamon'olona ary tokony ampiarina ny lalàna hogadrana ho eny atsefa mihitsy araky ny teninao teo raha matosony mbavambahoaka hoe nisy zany lehibe an'ireo naniraka an'ireo polisy ireo nakany nanatanteraka an'izay asa rehetra namaly ny tari amin'ny centrale hoe tsy naniraka ry zareo 3 jours ane zay maninona tsy nanao fanambarana efa mivoaka 3 jours zao zavatra zao eny amin'ny gazety amin'ny télé maninona tsy mipotra zay lehibe naniraka andreo olona reo nanao ny arrestationko za zao atao viva za tsisy garde de corps raha meloko za azon'olona andrasana eo amin'ny soprete hoe arretena fa tiny ny fitorinanao tratra atao aminao zao na tratra atao aminao zao fa za zao atsoroko za tsy janona de hitifitra anah angambatra zareo satria
possible reo polisia inakanakana anareo ihany koa ny andatsaka na rongony na drogue anatin'ny tomobiliko na andatsaka basy anatin'ny tomobiliko am'izay hoe meloka ny député voafito tao majanga. Mbola ao anatin'izay ihany tsika raha matosony mbavam-bahoaka misy ny filazana fa hoe marina rehefa nampidirina ponja vonjomaika koa le zanakao zany. Nampidirina ponja ny fampaherezako ny rezazareo de mivavaho za satria zay zany ny faraheriko satria mitomany daholo zareo toy zako hoe oaiza moa tsika raha itory misy fanontanian'ny mpanao gazety tamiko tao hoe itory ve anao madame député de zao nataoko hoe ny fitoriko de apetrako amin'ny vahoaka satria aiza ny toerana sy ny bureau itondrako ny fitoriko ho zava-poana ho HVM ihany koa ny fitoriana apetrako ny HVM ako mako de hoe eripo verimaina ho eripo verimaina ny fitoriana zay apetrako eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'izao fotoana zao satria iza ny mpitsara hitsaran'izao tsy maintsy voatsara mpitsara tratran'ny telefona sy ny tsindry azo lena indray hoe miala amin'ny toerana satria ny malagasy ny zavatra mampalahelo dia tia seza loatra tia tena loatra ary matahotra ny overy toerana koa zay mpitsara hitsaranyio de tsy maintsy atao midoboka ny olony zanaky député nina satria raha miteny hoe votsotra reo de hiala am'le toerana io ndray izy de matahotra io mitovy amin'ny mpanao politika ihany io mivadika matahotra ny anao traverse de désert fa za député nina tompoko de tsoroko na de inona zavatra mahazo ana za tsy miala amin'ny vahoaka ary manohana ny filo tetezamita teo aloha andro nirina rajoelona hatramin'ny farany tsy aritra farany raha matosolo mavambahoaka ny hoe oka zava iza zany no nitory an'ireo zanakao reo le hoe polisy voalako zany ony fa tsy azo atao ny mamaly polisy za mo za zo miteny zao miteny aminao za mano mandefasa polisy ndraika koa re zao io ataovy manao teny civil moa miditra amin'ny tranoko zay raika maty zay anatin'ny tranoko ary mandefasa polisy ndraika koa re zao io miditra amin'ny roa maraina na amin'ny telo maraina aleko za maty toy zay apiditra polisy anatin'ny tranoko tao anatin'izay toejavatra rehetrarehetra hoe raha matosony mavambahoaka ka reo milaza mipiaro ny zon'olombelona sy mijery ny tranga tsirariny rehetra mba nisy nanatona anao ihany koa ve izy ireo nanome ny vahaolana na hoe nisy andraikitra ny raisiny teo anatrehan'ny toejavatra nisy ya eto zany za dia misaotra voalohany indrindra manoloana an'izay teninao zay mialatsiny ndraindray miakatra ny feo araka an'le teniko hoe misy fotoana hitenenana ary misy fotoana anginana mialatsiny midina ny feo satria ampidiniko indray ny feoko inona ny antony anome fisaorana an'ireo vahoaka malagasy ataoko vahoaka malagasy mihitsy satria niantso daholo ny lafivalonynosy rehefa nahenao niny vaovao iny malahelo amin'ny zavatra nanjoana ary misaotra indrindra an'ireo vahoaka indrindrandrindra reo vahoaka ny mahajanga amin'izao fotoana zao misy olo tena tonga eto zay akana ody sanatoko efa manina za lainareo ody tsy tianainao mody rery madame député so samborindreo amin'ny lalana anao nambarako za tsy voasambotra andreo antony tsy samborandreo anaka ina raha nataoko za olo madio za miaro ny vahoaka zay ny zavatra ataoko ary ny hevitra tsy mitovy ny tsy anoanako an'izao fitondrana zao de fitondrana mpitondra mpamadika ny tolom-bahoaka zay ny tsy itiavako an'izao fitondrana zao mpamadika ny safidim-bahoaka satria ny vatony hery ene iry rajonary mampiany natao mahajanga zahay zao ny nanisany nanao propagande gauche à droite zahay zao ny magnoitry tsy haiko nainao dikany magnoitry zany zay zao ndreo magnoitry na lany eo ny mpitondra io eo nitondra anjara briky mavetratra zany faritany mahajanga zany mitovy ny nany anjehana ny sénateur Lilson zany colonel Lilson zany nitondra anjara briky maventy tamty Madagasikara ty nampitondra na tonga an'ireo olona reo amin'ny toerana misy ady tsirairaiky nareo ministra reo ary satria tsy voatendry reo ministra reo raha tsy lany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao eto za mbola mamerina tokony ametra-pialana ny mpitondra amin'izao fotoana zao fefa tsy raro ny tsony izao jady natao amin'ny vahoaka zao izao fivarotana tany naratsiny fa anararoatra kely anararoatra amin'ny zavatra marina fivarotana tany-bahoaka fanasorana ny vahoaka amin'ny toerana misy azy zay efa mipetraka 4 taona 50 taona 20 taona
zany venavela hitondra eto miala tsiny tsy izay ny zavatra mifanarahana ary manentana an'ireo vahoaka ijoro hatramin'ny farany tsy hainaiky any Madagasikara amidy satria efa lavitsy kelikely ane anao zao zao nisy olona niteny tamina olona miasa ao Ambotsoroatra ao mihitsy nomena anany numerony raha anao izy vonina hiaraka amin'izao fitondrana zao a de mahazo carreau anao misy toerana misy arenakay akibony tany zahay zao ne izy manao déplacement minimum vola hoentinay 5 millions 10 millions ao amin'any numéro zany olona zany nomeny anara tapa-kevitra za hiaraka amin'ny fitondrana de mahazo 5 milliards plus carreau ny toerana misy akibony tany arena akibony tany eto de mamaly araka ny valiteny nataoko ny olona io hoe aleko mahantra miaraka amin'ny vahoaka toy zay itaitaina amin'ny alahelom-bahoaka raha marary kiboko eritreretiko hoe sao de volan'ny vahoaka hoaniko iny mamparary kiboko marary lohako ndraindray taonako ndefa manonga miakatra tensionko mbola eritreretiko koa sao de nytanin'ny vahoaka namidiko iny mamparary ny lohako ka eto atompoko de mamaly na ovy na ovato tsy hiaraka amin'ny herim-po verimaina zany tsy hiaraka amin'ny HVM zany andray ny antso Antarby aloha tsika ho toizantsika ny antso Antarby Ramatosolom-bavam-bahoaka mbola eo ihany ianao Ramatosolom-bavam-bahoaka raha antanirina lalao na fantatritsika rehetra amin'ny hoe député Nina novahintsika eto amin'izao atoandro izao nitondra ny fanazavana goavana sy ny famarinan-javatra rehetrarehetra tao anatin'ny toe-javatra goavana izay nisy azy ho toizantsika avy hatrany ny antso Antarby izy ihany koa ny amarina amin'ny fandarantsika eny tompoko ino zany fa de mampalahelo ny zavatra nazo ny député zay atao io ny madame député na inona holazaina na inona tantaraina de avy Ambotsoroatra ihany mivoaka io avy any amin'ny HVM io zavatra mahazonao io ka mahereza fa na izay arene mba tratry kindry azo lena mitovy anao ihany ka de mba iangaviako amin'ny vehivavy rehetra erako Madagasikara de oka retsika hiara entany mba hiaraka hitolo anantsy ny firenetsika ty fa raha ity zavatra ataony fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ty de fa zavatra efa tsy azo tsisy raha manjary tsony eto de fa asa na fahafatesana no hita ny taranaka faramandidy tsy hita ny zavatra zay ho tediavina anasonitra nyty fireneny ty ka mba manentana ireny mpianakaviana rehetrarehetra andao hijoro anambotra ny Madagasikara ho Madagasikara vaovao ary mivelona miriaria tsara ny ponina ao aminy fa tsoatran'izao ery famoretana any vahoaka izao noentin'ity fitondrany ity misaotra betsaka anao Patrika de makahery ny député Nina sy ny izy efatra amin'ny raha lazy vonoa ny etaketaky ny sasany any zay manarorotapahefana tandremo anefany fa manareo zao ny alea fa ny vahoaka ny retour sotra betsaka tompo isorana betsaka ianao ary makasitraka tsara fantatritsika efatra menada misy vehivavy zany le voatazona indray sy le naratra voatazona eny Tanimora eny tompoko eny tompoko iyo niarabanareo vivao niarabany madame le député Nina fa faly hoe député maheno ohatrany hoe mahafaly izy nefa araky ny fitenena moa da hoe mahafaly fa mampalahelo zany tena marina fa hoe faly zany zay maheno anao miresaky amin'ny viva nilaza ny fahoriana manjo aminay vahoaka zao manjo any zanaka de manjo anay vahoaka zanaka io ka zahay koa vahoaka fa noho fahenona izao zavatra zao de député Nina de ohatrany hoe mangoraka te latsaka anganomaso satria ohatra ngamba ny teny nareo fa zahay député Nina de tsy misaraka aminao ary zavatra io na tsy rehefanao aza zavatra hita vaingana raisiny tanany eny zao hoe zavatra tsy eo ankehitriny zao ataony manakely manantsaina manana hery-pouvoir zany fa tsisy mahomby rehetra mandrasa kely Ninatsika fa tsy zavatra isorana betsaka ianao tsy fantokafana ny solombavam-bahoaka aloha ny député Nina fa anisan'ireo vehivavy ivy nijoro hatramin'izay ka hatramin'izao ary natao anatin'ny mafy rehetra ary de mbola nitazona ny atao hoe etika politika izay nananany mandrakity ny androany ary nanapofo an'izany foana tamin'ny asa izay nataony kosa eny tompoko eny tompoko
manana tompoko eny tompoko adapiamboviandreky eny tompoko de ohatra de entatokoa le fo maheno anzony isaka université nazo ka zay zany adapiamboviandreky miara malahelo ary tena miara malahelo ramatodete ka mahireza madame le député zay atiamboviandre de miara malahelo miara aminay zany ka mampalahelo zany raha mahita fa eny tompoko mbola eno teneny mbola eno raha mahita zany fa Majunga moa zany ny tena namony teny ary mahino ny Majunga lafanzalay mamay otany eta Majunga namony tena mandana nisy fitondràna io de olana zany Majunga daholo zany teo mety fitondràna ka ohatr'izay koa zay amboviandre zany tena nandana fitondràna am'izao fotoana zao zany mipata am'izao na président na premier ministre na ministre tsy resy mahita maso amboviandre zazy na iny apele sarisary natao anytany iny aza hafa am'izao tsy fantatry hoe ino nideka ny nandanina vola tany amboviandre farany de farany tompoko am'izao fotoana zao atsomaly jusqu'androany eo dikadiny ministre Maharanty dia mamoro ny zanak'Afghanistan atao ny zanak'Algérie am'izao fa somaly ka am'izao fantatry hoe ino ny dikany ino nyaty moa ve miomana le fifidianana ve mahatonga zareo tampotampio mandeha paritaka zanaky ny atandreo atao fa am'izao fotoana zao zany io dikady io mamono ny zanaka atandreo kana silary zay zany zanaka mahireza madany ia sotra betsaka anareo any amin'ny faritra Androy ary araka ny lelazaiko hoe za député de Madagasikara fa tsy ny Mahajanga rery fa tao Mahajanga ny voasoratra Andriamanitra ny latsahako ka de makasitraka sy makatelona anareo rehetrarehetra ary mijoro masina ny tanindrazana eny tompoko mandrositsika tompoko allo eny tompoko namana Patrick eny tompoko de miaraba amin'ny madame le député miaraba ny technicien de miaraba amin'ny mpiaino rehetrarehetra voalohany indrindra aloha de maka ela anao madame député zay zanaka manjary soa efa ty Antananarivo fa maninona ho azy ohatry ny avaly Mahajanga foana ny tonga de kapokapohandreo fitondrandreo mampalahelo azanelany madame député fa medima avy any ankizy marara ohatrany hoe voa amin'ny sarariny sora tompoko isorana betsaka ianao makasi ia avy amin'ny Manjary Soa nareo avy Manjary Soa de eto zany dia miara ory ny fianakaviana zay manamanjo ao Manjary Soa zay IBBN zany maty tamin'ny maraina dia miaratsiny fa de manararoatra kely eto miara ory amin'ny fianakaviana rehetrarehetra ao Manjary Soa eny tompoko mandroso tompoko allo atao fitiavana tompoko satria fitiavana lehibe indrindra eny tompoko de miarabam-panajana anao madame député eny tompoko zay zany matoza ny fidy anareo zay ty Antananarivo nareo any Mahajanga de ny fitondrovana ny zanakamapara tsara ohatra ka hoe zanakamapara ny taranaka faramandimby nanaovana tsindy azo lenodry zao zay kosa tsy zany minany zany zavatra tena mahagaga ana mihitsy nde zao hoe le olona nirana kay sambotra andreo izy ireo na ny tera tena seho vatany fa na ninona tena nanao kagoly nidikan'izany amiko teo honnête ireo olo reo teo honnête ny olona iraka azy teo honnête zany fanjakana satria taika fa le fanjakana maniraka leo ambany de ino maniraka amin'ny manaraka hoe zany tamin'iny oatsika hitonga ambavaka ny fireneny ty hitonga ambavaka andreo taranaka faramandimby reo zanaka mapary reo fa tao Andriamanitra nga tsy miveriny zao tamiverinidina hohita foana marina samy itsika mitonga ambavaka ny fireneny ty de miencourage atsika rehetra tena toetra antso anankiray farany zany no raisitsika de hitondra ny teny farany ny solombavam-bahoaka
033 501 65 na 020 24 501 65 eny tompoko ianao zany no antso farany a eny tompoko allo eny tompoko manahoana daholo tompoko nareo tena mampalahelo tokoa ny zavatra fotafoana tenena mafimafy a tenena mafimafy eny tompoko zafady tena mampalahelo tokoa ny zavatra nahazo anao tena tsy fantatra hoe fitondrana inona ty fitondrana manao zay tiana atao amiko zany dia hoe matoa le olona nirana nanao an'ireny zavatra herisetra reny a dia baiko mihita ny ambony le izy dia izy efa nahazo lesona tsara alohany andeha any ny akany amin'ny madame député dia nanao an'ireny fa zao no ataoko hoe aza manaiky mihitsy ianao fa edivatra amin'ny farany tsy maintsy hita ihany marina madama dia mahereza dia mirasa tena ny ahasana sy tananaingana ny ankizy ty salama dia misaotra tompoko isaorana betsaka ianao isaorana isika tamin'ny faneho-kevitra makasitraka makatelona atsika rehetra miofanikely hoe iaina azafady aoka azava izay ny faneho-kevitra rehetra raha matosony mbavambahoaka ary atao hoe samy mitondra firarintso dia anararoatra koa izay atao amin'ny fandarana okazava satria moa dia tamin'ny vantany eto ianao sady nitonany hoe teny vavolombelona sy ny joro teo anatrehana zay fa dia na izay atao amin'ny okazava ary dia mirary soa ary mankahirenao dia mirary fahasalamana sambatra ho an'ireo ankizy izay tsy salama kanefa dia niaran-javatra toy izao andeampony any fa dia mankahirenao sy niankonanao rehetra fanontaniana anankiray nga manampy n'izay hoe fanontaniana mety hovalianao teo ny hoe itory ve ianao ho toy an'izao toe-javatra izao raha matosony mbavabaoka ya le hoe itory dia sous forme fotsiny angambany fitoriana satria manontany anao monsieur Patrick hoe izany mba hiaino ny feony vahoaka manerana firy tapitrisa eto Madagasikara raha tsisy miaino dia ny feko zany ina itory sy ireo olona efatra victime dia manontany anao hoe izany hiaino an'izay fitoriana zay izany andray an'izay fitoriana zay fitoriana petrako voalohany dia amin'Andriamanitra ankinoko amin'Andriamanitra indrindra Madagasikara izy mahay zavatra betsaka na ao anatin'ny minitra kely fotsiny ary apetraka koa iza le fitoriana ozy izy za mbola veriko aminao satria ohatra ny olany stylo sy olany fotoana fotsiny za raha anao an'izay fitoriana zay izany hainao an'izay fa kosa anao plainte de réserve za satria ao amin'ny zanako misy zanako anankiray zay rasta efa ela zavatra tiany io dia zay zany ny tenin'ireo polisy ireo koa hitanao zany lesy fefatra misy mission atao mihitsy hoe misy zanany rasta dia zao nataoko an'le polisy tao amin'ny centrale izahay tompoko teo anivony antenimera-pirenena dia mbola tsy nandany lalàna hoe tsy mahazo manao rasta eto Madagasikara mbola tsy nilanina teo anivony antenimera-pirenena zay zavatra zay ka eto dia efa manao fitoriana koa raha maninona io zana koa dia mbola tsy miala amin'ireo terroriste ireo mafia nalefan'izay olona manakarama azy niditra tao an-trano koa ary eto misy zanako anankiray le maratrany ataoko hoe zanako moa satria mahazatra anahy manao an'zareo zanako mangana ny eo amin'ny masony sy eto amin'ny fototsofony eto dia nyteneniko hoe naninona nga anao dia hoe natonga anakamy vangondreo izy zany tene raha olo marina anao tsy tokony hitapy maso karan'io sefo tsy tokony afeninao tarenao sefo izy koa na olo marina ka eto dia mbola mamerina fisaorana anareo vahoaka malagasy rehetrarehetra ary misaotra anareo mampahery c'est le contraire vomeka mirehitra ny ambopoko indrindra ny fitiavako tanindrazana namoizako ny haiko ara amin'ny fanovana eto Madagasikara satria mila mametra pelana faran'izay aingana izao mpitondra amin'izao fotoana zao sotra tompoko isaorana betsaka ianao raha matosony mbavambahoaka député Nina Ramatoa député raha Antanirina Lalao makasitraka makatelina indrindra tompoko tamin'ny na dia teo ary ny toe-javatra mafy
de tsy nandaha ianao no natsona nitsangana vavolombelona sy ilaza ny zava-misy marina ary hiditra matetika eto amin'ity radio sy ny tele rehetra manerana zay mandray ana eny tompo ka de isorana betsaka ianao a makasitraka atsika rehetra mpiaino ihany koa tao mpanarahana an'izay fanazavana goavana sy ny zavatra rehetra zay nentin'ny solombavam-bahoaka député Nina teto zay.